Ampitiavana trano izy menakavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'izay misy anao rehetra any na ianareo ihany koa. Manaraka amin'ny tambazotra tserasera amin'izao takariva izao fandarina idinika. Zay no arahinao rehefa fotoana tahaka izao resahana makasika ny fiainam-pirenena, ny raharaham-pirenena izay mihazakazaka amin'izao fotoana izao nanasantsika ny vahiny hitondra ny heviny mahakasika an'izay ny fahitany ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-pirenena. Amakafakana an'izay rehetra izay dia ny jeneraly misotro ronono Razakarimanina Ferdinand sady efa PDS ny faritany merina izy tamin'izany fotoanany izy no hitondra amintsika ny famakafakana sy ny fahitany ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao makasitraka tompoko Andriamatoa jeneraly Razakarimanina Ferdinand ananaiky vahiny eto amin'izao fandarana izao. Misaotra-betsaka tompoko ary miarahaba anao mikarakara an'izao fandarana izao. Miarahaba ihany koa ireo mpiara-miasa aminao teknisiana ato amin'ny MBS. Miarahaba ny malagasy izay manaraka ny izao fandarana izao na tratra indrindra ny Asaramanitra Omaly izay daty niverenana ny fiandrianam-pirenena teto amin'ity Madagasikara antsika ity. Dia izay zany no arahaba atao amin'izy ireo tompoko fa dia misaotra ny antso anahy amin'ny ady hevitra kely izay ataontsika mianaka eto amin'ity plateau ity. Arak'izay dia manana ora iray isika afana miresaka sy mitondra faneho-kevitra mahakasika an'izay fiainam-pirenena izay. Idirako avy hatrany isan'ny vaovao malaza ary tena mbola ataontsika hoe mafahapana ny resaka fizakan'ny Andriamatoa filoham-pirenena amin'izao fotoana ny zom-pirenena frantsay izay hoe nahaveriny mahazo zom-pirenena ny an'ny fananany zom-pirenena malagasy. Izany hoe teo amin'ny faha-efapolo taona izy no nisafidy an'izay. Raha ny fahitanao azy mpandinika raharaham-pirenena, inona atao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay somary nafahapana ihany toedra raha inona no mety azo antikasika an'izay fisafidianana hoe hizaka ny zom-pirenena frantsay izay. Ny zava-misy dia izay tokoa ary araky ny gazety-mpanjakana frantsay izay nivoaka tamin'ny 2014 dia nilaza tokoa fa nangataka ary nahazo mizaka ny zom-pirenena frantsay ny Andriamatoa Andry Rajoelina miaraka amin'ny vadiny sy ireo zanany. Zay zava-misy izay. Ary araka ny article 42 dia mazava mihitsy ny hoe very ny zoma malagasy ny malagasy izay efa ampy taona ka nangataka ary nahazo mizaka zom-pirenena vahiny. Zay ny zava-misy. Noho izany voalaza ary moa na ny gazety Le Monde na ny RFI, France 24 ny andafy moa dia nilaza mihitsy ny hoe Andriamatoa Rajoelina dia frantsay. Eto Madagasikara tsika nefa ary raha ohatra ataontsika hoe laza adina any amin'ny baccalauréat momba ny filozofia angamba io article 42 io mety lavalava ny ady hevitra ary mety misy mahazo 20/20, mety misy koa mahazo 0/20 satria samy manana ny heviny ny olona tsirairay avy. Ny sasany moa milaza fa noho ny dadabe sy ny dadan'ny dadabe ny nahazahoany an'le nationalité française. Ao indray ny sasany milaza fa noho ny récompense no nahazahoany an'ilay fizakana ny zom-pirenena frantsay. Maro dia maro no zahatra mivoaka. Ny sasany manao moratoire, ny sasany manao hoe lalàna désuet, tsatra intsony zay tena marina. Fa ny zavatra misy aloha dia iny navoaka ny journal officiel ny frantsay iny. Esaorina nefa ilay olona voakasiky ity raharaha ity Andriamatoa Rajoelina satria efa nilaza izy omaly fa dia mizaka tanteraka ny zom-pirenena frantsay. Eto amintsika malagasy zany mety efa sisa ny raharaha satria raha izay no lazain'ny article 42 tsy maintsy misy ny fanapahan-kevitry ny ambaratonga ampitantanany raharaha eto Madagasikara, ao ny tribunal de première instance, ao ny anteny miera-pirenena, ao ny fitsarana avy mombana ampanorenana, izay tsy maintsy mamoaka ny décret d'application mikasika izay indrindra fahaverezany zom-pirenena malagasy zay ho an'io
ho an'Andriamatoa Rajoelina ka dia samy tompon'andraikitra isika ianareo anteny miram-pirenena solombavam-bahoaka solo-tenanay vahoaka zay vahoaka zay mahafantatra ary efa tenenina lava de lava tokoa fa de frantsay tokoa Andriamanitra Rajoelina. Ianareo zany no manapa-kevitra mivory ianareo manao enquête manao commission d'enquête parlementaire ary manapa-kevitra na manao déchéance na manao empêchement temporaire zay alefanareo any amin'ny fizarana avo momba lahampandroenana. Ny zavatra misy am'izao Andriamatoa Jeneraly Razakarimanana Ferdinand lasa mifanilika ireo any mpanjakana voalaza teo ireo ny sasany miteny hoe tsy maintsy miandry session ordinaire ny avy eny anivon'ny anteny miram-pirenena vao afaka miditra amin'izay mametraka commission zay efa fotoana fohy manilika ohatra zay daholo na ny ACC koa tsy afaka manao autosaisine na inona ahoana zany le ahafahantsika manainga an'izay ataontsika hoe fanajanonana ny filoha am-perinasa izay. Mahagaga ihany no mahatonga an'zareo miteny an'izany satria raha goavana ity zavatra atrehantsika malagasy ity zay atao hoe amin'ny teny frantsay ngamba hoe situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ary azon'ny député na ny gouvernement tsara ny mangataka session extraordinaire ahafahana mandinika ny io raha io satria manahirana ihany zany eritreritra hoe vahiny no hitantana na raharam-pirenena ao daholo zao secret rehetrrehetra secret d'état rehetrrehetra zao izy no mahalala azy nefany izy mizaka zom-pirenena vahiny ary araky ny article 42 de efa very tanteraka ny mamalagasy azy fa eo am'le décret d'application na eo am'le lalàna manafaona an'izay nationalité malagasy zay no tsy maintsy ataon'ireo tompon'andraikitra tsiraray avy ka tsisy misakana mihitsiny ny assemblée nationale nanao session extraordinaire andinihina n'io raha io zay ho alefa any amin'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana. Raha tika mitarazo ka izy iza no afaka anao hoe afaka isaisirana zay ahafana mamoaka le décret d'application ny misy ambaratonga n'olona maromaro angamba zay afaka mitory any amin'ny tribunal de première instance de ireo candidat zay nilatsaka tamin'ny 2018 na raha ohatra koa ka tena marina sy nanao marina ny président ny HCC sy ny membre teo aloha tao amin'ny HCC hoe voafitaka izahay ka afaka mitory izy hoe voafita tsy nilaza ny marina le candidat anankiray fa izy efa frantsay tam'izany fotoana zany ka noho izany ny mitory izay am'izay fa tsy filazana marina zay satria le rehefa milatsaka hovidiny ianao de manao ny taratasy rehetra ary taratasy ataon'io de hoe déclaration sur l'honneur zaho misaotra ny olona voakasika izao raha izao satria efa nilaza izy omaly fa de tena naturalisé ozy izy ho mizaka ny zom-pirenena frantsay mba efa nanan'izay fahasahina izay zay courage zay izy dia anjaran'ny olona voakasika izao raha zao no mitady ny lalana ahafahana anapahan'ireo tompon'andraikitra hakan'izy ireo ny fanapahan-kevitra. Inona no mety ho antony aminao manaraka ny raharaham-pirenenany hoe aty aoriana aty efa aty amin'ny taona 2024 tsika zay vao mivoaka ireny taratasy reny zay vao avoaka ny journal officiel hoe mizaka ny zom-pirenena frantsay tokoa. Inona no mety hoe na amin'ny resaka ataontsika diplomatika ve zany na ny fifandraisana amin'ny ankapobeny amin'ny la Frantsa fotsiny. Ny journal officiel ny tsy hoe secret satria azony olona vakina io journal officiel io ary zay indrindra anaovana journal officiel ahafahan'ny olona tsiraray avy mamaky izay zavatra rehetra mikasika ny tena ny ohatra ny tiako lazaina mantsy de hoe aty amin'ny taona 2024 isika zay vao ampahafantarina ny rehetra zay angano ilazako anazy hoe zay vao ampahafantarina ny voaka malagasy hoe tsy izy ty fa efa anay ty otrany hoe fanakorontanana ve sa inona no mety ho antony Andriamatoa Jeneraly Razakarimanana Ferdinand.
ny tsy fanakorotana angamba fiheverako azy fa ny tsika ho atsika malagasy indray ohatrany matoritory tsy de mitady zavatra mandalina ny zavatra tena izy asa zay olona anandafy afaka nikarokaroka ka nahita tokoa fa misy an'io zavatra io satria io resaka io nefa efa ela ny misy an'io zavatra io satria firy moa ny tompony andraikitra teto Madagasikara zay mizaka ny zom-pirenena frantsay no mizaka ny zom-pirenena malagasy marina tokoa fa mety par filiation nazao ny azy mety par naturalisation ary hitatsika tsara mihitsiny satria maro de maro izy ireo no frantsay ka rehefa misy zavatra mahasoa azy de tonga eto Madagasikara izy fa rehefa aveo rehefa ohatra izy tsy minisitra intsony de inona nataony verenana Frantsa izy any amin'ny firenena tompony fa tsisy raharaha iny zay mijanona eto Madagasikara mihitsiny efa maro izy ireo maro de maro mihitsy nisy candidat nanao président république tamin'ny 2018 moa tsy nahazo nanao rehefa aveo izy lasa natao ministra rehefa aveo izy nasorona ministra de izy nasorona ministra de lasa niverina andafy talohany 2018 ko efa nisy ko malagasy reny fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ministra teto Madagasikara rehefa ohatra tapitra ny fitondrany Andriamatoa Rajoelinarimampianina de avoka ao Paris de lasa izy niverina any Frantsa maka izy angany zay nato Madagasikara zay nge le zavatra manahirany zay double nationalité zay satria ataondry zareo fitadiavana voninahitra sy vola fotsiny ilay firenena malagasy fa rehefa aveo izy rehefa vita zay zavatra zay de mody any amin'ny firenena zay no safidiny satria izy no safidy raha amin'ny izy ampitoana de any izy mandeha nipetraka any izy no mandray zay zavatsoa omeny la Frantsa azy rehefa ohatra ka tsisy tsony ny zavatra eto Madagasikara fa tena malagasy ray malagasy reny mana raha malagasy izy fa de any Frantsa izy no mipetraka ary zay la Frantsa ny tompony amin'izao fotoana zao ny fananana an'izay zom-pirenena roa zay ve akoatran'ny maha-malagasy moa zany isan'ny ataontsika hoe manimba atsika hatramin'izao satria lazaina foana ny fiandrianam-pirenena ny fahaleovantena nefa zay le ataontsika hoe kisarisary mipoitra amin'ireo mpitondra ny fandimby teo reo isan'ny mamotika ve zany zay zavatra zay amiko de tena mamotika tanteraka mihitsy ary oka zay malagasy miperaka eto Madagasikara ihany zay mahafantara tsara mihitsy ny fomba fiainan'ny malagasy mahafantara ny fomba fijalian'ireo malagasy any ambanivohitra na ny tanora na ny be antitra sy ny maro hafa koa zay mahafantara tanteraka mihitsy fa tsy zareo mipetraka 20 taona 10 taona any andafa akory no afaka hitondra vahaolana ho an'ny malagasy ray manontolo fa isika eto ihany zay miperaka eto le filazana fotsiny ao amin'ny lalam-panorena hoe mila mipetraka enim-bolana eto Madagasikara dia afaka milatsaka ho filoham-pirenena anatin'ny enim-bolana ve anao de afaka fantara hoe ohatran'izao ny fiainana malagasy eto ohatran'izao re any amin'ny any Kongo na any amin'ny toeran-kafa fa mila olona zay miperaka eto tsy latsaky ny 5 taona miainan'izay fiainan'le malagasy teto miaritra ny mafy ny délestage miaritra ny vidim-piainana ny vidim-bary zany ny olona mahafantara tsara ny hoe zao zavatra vahaolana eto Madagasikara fa tsy vahaolana avy any andafy akory no entina anasoavana malagasy ka nandritra ny fikitiana le lapan'ny renana mantsy milaza fa mila manana zom-pirenena malagasy fotsiny zany hoe mipetraka foana zany ianao afaka mirotsaka raha hoe manana zom-pirenena hafa nefa efa impiry no kitihany io inona no mahatonga an'izay tsy voakitika mihitsy io lalàna io zany ka marina tokoa zay satria ny voalaza amin'ny lalam-panorena hoe mizaka ny zom-pirenena malagasy tsy ampy zany le filazana raha ny marina zany dia tsy maintsy atao hoe mizaka ary tsy mizaka afa-tsy maha-malagasy azy no mahazo milatsaka eto amin'ny firenena malagasy na aizy io manomboka any amin'ny fokontany ka parapatonga any amin'ny filoham-pirenena tsy mety hoe akitika tombotsoan'olona indray ve zany de hiteraka resabe satria inona ka tsy ny tombontsoan'olona tokana ny any tadiaviny eto amin'ny firenena fa ny tombontsoany malagasy 7 tapitrisa inona ny mahasoan'izy ireo inona ny tadiavin'izy ireo satria manko ny zavatra atao tsy zavatra tianao no ataonao
fa ny zavatra zay tadiavin'ireo malagasy fito amby roapolo tapitrisa ireo a no tsy maintsy katsahanao ao anatin'izany ny fahafahana, ao anatin'izany ny fahafahana miaina, ao anatin'izany ny fikatsahana ny fahasambarana zay ary zay zavatra mikasitra malagasy zay tsisy afa-tsy zay olona efa mikasokasoka aminy isan'andro mahafantatra ny any ambanivohitra, mahafantatra ny fambolena sy ny fiompiana, zay no mahafantatra ny hoe ohatran'izao ny fiainan'le malagasy a, zao no tadiavin'izy ireo ka noho izany zao no tsy maintsy atao zany. Amin'ny maha jeneraly misotro rononanao Andriamatoa Razakarimanina Ferdinand a, isan'ny laza ianao fa tsy tokony hisafin'ny tafika ny filoha aloha mahakasika an'izay fizakan'ny zoam-pirenena frantsay izay a, reny ny zava-nitranga nefany mbola ny safy ihany izy. Inona ny tena antony na hoe antony mahatonga nareo miantso hoe maha jeneraly misotro rononanao mihitsy ny antaniko an'ity hoe tsy tokony hanao an'izay fisafonan'ny tafika izay ny filoha am-perinasa kanefa izy mbola mijoro ihany ho filoham-pirenena aloha zany na tsy zay na raha hoe tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy izay. Ny tafika oa na frantsay io ninino io a de olona legalista, zay maha legalista azy zay de hatramin'izao aloha rehefa nandinika hatramin'izao tsisy lalàna nanesitra ny Rajoelina tsy ho président republique. Zavatra nahagaga fotsiny Tonisy miaramila frantsay nanao fanazarantena tamin'ny sabotsy teo Mahamasina tonga ny enina amby roapolo jona nefa ny taosinao an'le matso. Inona ny antony fa naninona ny natsonanao an'le izy a, naninona ny tsy nampanaovina indray avy eo a, mampanahirantsaina ihany satria raha nanao matsoko toa le frantsay totra ny nampihetsi-po ihany satria 50 taona nangatahantsika ny alany teto Madagasikara de niverina indray ry zareo fa naninona ny verina satria ve vazaha le président république malagasy zay vazaha tokoa izy frantsay fa araky ny lalàna mbola président république izy, zay ny antsoina frantsay ve ary naninona izy ny esorony tsy navelanao matso satria ve sao de mahatonga ny malagasy mimenimena hoe tonga indray ny voanjo fa de anjaka eto Madagasikara indray ny frantsay. Asa ohatran'ny mampieritreritra saina ihany zany zavatra zany a fa tokony rehefa tonga teo de tokony navela ihany hanao matso satria manjary resa be indray zao zavatra hoe am'izao fotoana izao. Amiko zany rehefa raha araky ny lalàna zay ho any ny miaramila legalista zany tsy misakana mihitsy ny ananany tsiraray avy ao anatin'ny sainy sy amin'ny olona malagasy azy a manana ny fomba fijeriny am'izay zava-misy izay. Raha ny foko ny teny de tokony tsy afaka ny safiny matso Andriamatoa Rajoelina fa araky ny lalàna ny saina miasa de mbola tsisy lalàna araky ny lazaintsika teo hoe aingana de aingana ny tokony anapahan'ny ireo ambaratonga mpahefana manapaka ny mikasika ny maha frantsay ny Andriamatoa Rajoelina. Somary iverena kely raha toa ka tsy mihetsika ary ny androm-panjakana ahafahana manao an'izay mametraka an'izay déchéance zay a, inona no mety ho anjara biriky ny olom-pirenena izay isan'ny ataontsika hoe voaosy atapin-doha ihany satria tao anatina fitaka, inona no ataontsika hoe hevitra na zavatra tokony ho raisin'ny maha olom-pirenena ihany koa satria tompona andraikitra fiaina ao anatin'ny fiainam-pirenena ny olom-pirenena tsirairay. Ireo atoko politika na izy zany tokony tsy asiana hoe mpanohitra na tsy mpanohitra fa ny fiandrianam-pirenena ny maha malagasy sy malagasy ary omaly raha nijery ny televizion ahako nisy tanora ny hirany hoe Madagasikara ho an'ny malagasy, zay ny hira le natao omaly ka rehefa hoe Madagasikara ho an'ny malagasy dia midika izany fa
zay vahiny re azafady mbo aleo miataka kely ianareo a izay Madagasikara ho an'ny malagasy izay de tokony mahatsapa-tenareo solon-tenam-bahoaka solon-tenam-bahoaka ho a ireo zay ny maro anisy eto Madagasikara de mahatsiaro tena ho tena diso fanantenana mihitsiny nandritra an'izay eo amin'ny folo taona eo angam'izany eo amin'ny folo taona lasa kely fotsiny hoe miaina tao anatin'ny lainga satria aika moa le filoham-pirenena mizaka ny zoom-pirenena frantsay zay ho any ozy azy soa ihany ary isaorana izy nanan'le courage ny teny hoe tete zangy de tena frantsay ahako a satria nangataka nationalité française eo zany no rehefa sananao an'izay lay olona zay voakasiky ity raharaha ity de tokony sako izany ireo solon-tenam-bahoaka ireo androm-panjakana voakasiky ity raharaha ity a ampiasa ny lalàna araky ny tena mahalalana azy ary ampiasa ny sainy fa tsy ny fonony no ampiasainy fa ny sainy tanteraka mihitsiny a ary tsara n'izay raharaha zay a araky io zavatra io ka io mantsy ny zavatra tazana zany am'izao a efa voalazanao to ihany misy ilay fiarovana ataony avy amin'ny fitondrana eo ihany koa ny eo amin'ny anteny miram-pirenena misy an'izay ataontsika hoe fiarovana amin'ny filoha izay amin'izao fotoana izao sarotra be ve zany manaiky inona ny mety ho antony hoe tena diso tokoa zany ny filoha ny 20 jona moa izay vao nanao an'izay filazan'izay fa ny mialohan'izay zany ataontsika hoe nan'ireo tao anatiny koa ara ve zany isan'ny voafitaka tao anatin'le izy any mety ho fiatraikan'izay zavatra izay amin'ny tena fiainana akapobean'ny malagasy mihitsy raha ny tena izy dia voafitaka dolidoly nareo miaraka amin'ny ireo solon-tenam-bahoaka ireo zay miaraka amin'ny filoha dia voafitaka tanteraka mihitsy satria mety tsy nahalala izy fa izao efa mahalala izy ary raha ory isika mbola nijanona fotsiny tamin'ny article 42 zay mahatonga ady hevitra lava be mahatonga an'ireo olona mamono afo amin'ny resaka tsy mitombona loatra fa le olona voakasika any eo a mbola averika any efa nandray andraikitra efa nanany fahasahiana ny laza fa tena mizaka ny zoom-pirenena frantsay izy ka rehefa sananao an'izay tokoa izy de mbo sahy ianareo manana zay courage izay fahasahiana izay a maka ny fanapahan-kevitra araky ny tombontsoa ny firenena malagasy sy ny malagasy irery ihany androso kely isika andriamatoa generaly Razakarimanina Ferdinand nisy ihany koa teo aloha teo ny filazana fa alao recrutement na 4000 soldats anatin'izao tension politika izao ve tsika inona hitondra inona sy ny sary mety hitranga amin'izay zavatra izay raha zao ataontsika hoe fifanenjanana ara-politika sy ny toedra raha misy zao ny recrutement na 4000 soldats tsy any ny olana satria raha ny miaramila tsotra de tena vitsy de vitsy ny zavatra betsaka eto Madagasikara de ny generaly sy ny manam-boninahitra fa le olona ampiasaina tsy de misy loatra rary ny sitsiny raha ohatra ka mampiditra miaramila madinika zany madinika zay anatanteraka ny asa ary mba asiana kely fieritriretana sy atao mifanaraka amin'ny lalàna sy ny vola misy a izay isan'ny miaramila izay satria raha dinihina ny tafika malagasy asa atao misy général de corps d'armée 3-4 raha général de corps d'armée 4 na zany 4000 soldats atao recrutement zany eza tsy ampy satria général de corps d'armée anaky-efatra zany any amin'ny miaramila tokony ataontsika hoe 160 000 ny tokony isan'ny miaramila nefa ny 4000 fotsiny no alaina misy zadikan'izany zany be loatra le isan'le généraly aza adino satria ny fiainan'ny firenena anankiray dia tsy maintsy mijery ny tantara zay niainana
ny tamin'ny 1960 ka hatramin'ny taona 1975 firy taona zany 75 ans zany 15 taona généraly anankitelo fotsiny teto amin'ity Madagasikara ty satria nisan'ny miaramila zany hoe généraly Ramanantsoa général de division général Ambemahazo général de brigade ny général Ramarla général de brigade satria ny général de division de mibaiko général de brigade anankitelo efatra farafabetsany fanaraka tsara zany nisany ary nisan'ny miaramila raha zay ny maha général de division Ramanantsoa de isana miaramila division zany zany hoe eo amin'ny 10 000 15 000 hommes tao anatin'ny isan'ny miaramila mihitsy ny zany karaha corps d'armée anakefatra ny isan'ny miaramila ny général de corps d'armée eto Madagasikara de isao am'izay fa zay volazako aminao hoe tokony enin'alina sy ray hetsy ny isan'ny miaramila fa tsy zany 4 000 zany tsy ampy raha nisan'ny général ho raha nisan'ny général kanefa ny isika ave manana vola anakaramana izay miaramila enin'alina sy ray hetsy izay manarak'izay le miaramila 4 000 reo ve alefa atafika aiza ny fantatritsika dia Madagasikara nosy ary manosy atsika dia ny sisitry-ranomasina no tena goavana misy eo amin'ny 5000 kilometra eo ny lavan'ny sisitry-ranomasitsika ary ny raha maka ny haut territorial tsika 50 miles zany hitatsika tsara fa maro de maro reo sambo vahiny mangalatra ny arenena ao anaty ranomasina ao ny trondro ny langosta sy ny sisa sy ny sisa zay manao an'izany amin'ny tsy matahotra mihitsiny noho ny tsy fisian'ilay tafika an-dranomasina amiko zany ny tafika an-dranomasina no tokony tsy maintsy tsy ataoko tokony fa ataoko hoe tsy maintsy ampiana bebe koa ireo sambo ahafahana miaro ny sisitany nareo hitako ato amin'ny filazana vaovao milaza fa de gorobaka anie ty sisiny ranomasitsika Madagasikara ty tafiditra eto izany zava-mahadomelona mahery vaika tafavoaka eto zao arena rehetrarehetra bois de rose ny volamena sy mivoaka fotsiny tsisy maharaka ka noho izany ny tafika an-dranomasina ny tokony ampiana ary aza adiny mihitsiny fa ny anaran'ny ministère mpisahana izany ane tsy hoe ministère des armées fa ministère de la défense nationale noho izany ma défense nationale zany voakasika ao anatin'izany daholo na ny arenaka anatin'ny ranomasina na ny fanjonoana na ny zavaboary zay mivoaka sy ny any zavatra miditra misy ministère maromaro ny voakasika zay défense nationale zay noho izany ampio ateveno ny tafika an-dranomasina fa tsy miaro ny sisitry-ranomasitsika fa vola be da be no very amin'ny fangalarany vahiny ny arena ao anatin'io ranomasina io ianao isan'ny nahita ny tantara mantsy de zay ny nametraka an'izay fanontaniana zay hoe tsy fantatra mazava ho atao inona ho alefa aiza reto soldat ireto ka zay ilay famakafakanana zay ny saika ho angatahako taminao raha sitraka ao fa misy kely ihany koa ny adiniko ahafahako manampy an'izay resaka ilay horonan-peo ny paritaka resaka momba ny segy somary tiako iverenana kely Andriamatoa Jeneraly Razakaramanina Ferdinand reny ny manam-boninahitra mibetsaka hoy ianao manam-boninahitra ihany koa tsy azo lavina fa ianareo manam-boninahitra no ataontsika hoe mitarika ny baiko anyreto aty ambany reto reny ve ny tokony ataontsika hoe toetra ny manam-boninahitra izay isan'ny mitarika eo amin'ny lohany ny famakafakanao an'ireny zava-nitrangy ireny zarainareo angamba ny resaka ndahoary tompoko ny tafika hafa ny zandary hafa ny zay mahasamy hafa azy zay zany hoe samy miaramila izy fa ny zandary manana ny asany manokana fa ny tafika dia ohatran'ny ampiasaina aty sy aroa
ohatra meko ohatra ianao hoe alefa miaraka amin'ny polisy zandary a amin'ireny misy fivoriana ataon'ny mpanao politika ireny, na ohatra koa manao misamotra dahalo, izay miaramila tsy natao hisamotra dahalo, izay miaramila tsy natao hanao maintien de l'ordre, fa izay miaramila de natao hiaro ny firenena amin'izay fahavalo avy any ivelany. Ngamba ny mpanao politika tsy fahavalo avy any ivelany fa tsy tokony ho fahavalo koa, zay fahavalo zay manko ny tsy mety mihitsy le fomba fiteny, mpifanandrina ara-politika noho ny hevitra tsy mitovy, ary izay tsy fitovian-kevitra izay a no tokony haravina, fa zavatra anankiray ihany no jerena de ny mahasoa ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Izay ny anay miaramila zany a, tsy natao hisamotra dahalo, tsy natao hibahana olona hitarika fivoriana, ary raha tadidy tsara mihitsy ny tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny ZAPDS raha ny teto Tananarivo oa ny any amin'ny hafa tsy fantaro, teto Tananarivo dia tsy zavatra foronina moa izy ity fa zavatra nisy ihany tsy maintsy averina zay tsara. Ny teto Tananarivo de isaky 5 isam-bolana ny miaramila manao fitetezana tany eto Antananarivo, indrindraindrindra ny amin'izay toerana mety misy toerana mafapany zany eo amin'ny fandriampahalemana, ary nandritry ny 3 taona ny lamina Antananarivo satria niasa tamin'ny miaramila ny vahoaka, ary rehefa tonga any ny miaramila dia tsisy atahoran'ny vahoaka mihitsy fa afaka nanao ny asany andavanandro ny olona namokatra tamin'izany fotoana zany a, na niompy a tsisy atahorana mihitsiny. Zay le ataony hoe ny miaramila de mandamina mampiseho ny fisiny ahafahan'ny vahoaka miaina finaritra ao amin'izay toerana misy azy. Ny zandary a manana ny asa manokana ary ny anazy moa hoe tanindrazana sy lalàna, rehefa zay hoe tanindrazana sy lalàna zay le izy dia tokony ny lalàna sy le tanindrazana ihany no hojereny akaiky. Raha ny secrétaire d'État no miteny zay lazainy, olona politika ny secrétaire d'État, anazy zay, anazy manokana zay, ary misy politique générale ao anatin'ny gouvernement io zay arahany, ka raha manana fanapahan-kevitra manokana moa izy a de anazy manokana maha-politika azy, fa tsy mandeha makany amin'ny commandement fa ny commande ny gendarmerie izy zay ny manana poste de commandement, fa ny poste politika tsisy hidin-kevitra fa amin'ny maha-politika azy de tokony manana afaka manao hevitra politika izy am'izay fotoana zay. Misaraka ve zay poste roa zay raha Misaraka tanteraka mihitsy ny poste de commande. Ny zavatra am'izao fotoana Ny poste politika de politika, manao politika ianao, satria rehefa manaiky poste politika ianao a de manao politika ianao zany am'izay fotoana zay, tsy ratsany manao politika e. Ny fiainana tsiraray avy de politika daholo, politika an-kibo ny sakafo, politika ny saina ny fampianarana, politika ny fahafahamiasa ny fahasalamana, politika tsisy afa-tsy politique de défense miarina vahoaka sy politika daholo zany, tsy ratsy mihitsy ny politika fa ny fanaovana azy sy ny fomba fanaovana azy no mety tsy mitovy, ary mety mahatonga ny olona hoe leo politika, satria eo amin'le fanatantarahana zay politika zay no misy manahirana vahoaka malagasy, fa de ny fanaovana politika an'olona tsiraray avy na iza tsy maintsy manao politika, na politika fivavahana io de politika ihany koa zay. Rehefa mieritreritra ianao amin'ny toerana misy anao, na tanora ianao na dinosaure anie zay moa efa dinosaure efa tsy haiko ny filazan'zareo azy na tsy ilaina intsony, na inona tsy maintsy manao politika ianao satria rehefa tonga le fotoana ny arianany, ka indrindraindrindra moa zao ohatra raisitsika am'izao fotoana zao, za ohatra indraindray ohatra ny mianatra ihany ahako hoe misy olona manontany hoe en général fa inona nataonareo taloha no ohatran'izao ny fiainanay, fa maninona zay no nijaly ara-tsakafo,
fa maninona zay no mijaly ara-piarahamonina, fa maninona zay no mijaly ara-pahasalamana, fa maninona zay mijaly ara-pampianarana, fa inona nataonareo taloha? Aha, raha ny taloha nisy fotoana hatramin'ny 2009 zavatra nataon'ny président Ravalomanana teo de nitodika tanteraka tany amin'ny vahoaka malagasy ary nametraka tsara mihitsiny izy, mazava tsara mihitsiny. Nisy ny tsy naharaka mankony, misy fotsiny tsy naharaka, fa raha ohatra ka resaka fampandrosoana malagasy, za miteny an'izay satria tompon'andraikitra teto Antananarivo, PDS teto Antananarivo, navelan'ny président Ravalomanana nalalaka tsara am'izay rehetra heverina fety-masoan'ny malagasy. Décentralisation tamin'ny Ravalomanana tena niasa tsara. I décentralisation amin'ny ohatran'ny manahirana ihany asiana effective, fa maninona ny effective? Fa rehefa ohatra hoe tomobile hoe tomobile io iny tomobile io fa zay mila tomobile tena tomobile hoe tomobile tena izy ny tadiavinay, tomobile de tomobile, fa tsy hoe misy tomobile tsy tena izy, misy tomobile tsy tena izy. Décentralisation de milaza aminao fa tamin'ny andron'ny président Ravalomanana teto Antananarivo dia afaka nanao amin'ny eo amin'ny anjara toerako zay heveriko fa mety nahasoany teto Imerina, na resaka barrage io, resaka fambolekaz io, na resaka fiompiana io, na resaka fambolena vary io, ny tompon'andraikitra teto amin'ny faritany navelan'ny président Ravalomanana nanao tsara mihitsy arak'izay nieritreretany azy. Ny sasany moa tsy naharaka ary tsy fantako koa zay nandiso hevitra amin'ny président Ravalomanana nampiditra an'ity région ity, zay hatramin'izao tsy hitako zay tena hoe zavatra vitany. Somary ampita kely isika Andriamatoa Général Razakarimanina Ferdinand nisy faneho-kevitra tamin'ny taona 2012 mahakasika ny resaka rafitra ny fahaleovantenan'ny CENI sy ireo ratsa-mangaika moa zany mifandraika amin'izay ny fifidianana efa akaiky mipetraka ve zay raha ohatra ny hoe tamin'ny 2014 zay tsika ny makaty nataontsika hoe nanomboka ny ady misy an'izay fahaleovantena zay ve tsika amin'izao fotoana izao? Raha ny fijerena azy aloha de manahira-tsany ihany, fa ohatra ny tsy de maleo tena loatra ny ireo ratsa-mangaika ny mikarakara ny fifidiana ireo. Menatsiny ve izy satria izy ireo nge misy olona nanendry, raha ohatra misy olona nanendry dia tsy maintsy zay olona nanendry azy no afaka manoro azy hoe zao no atao, zao no atao. Amiko zany mba hisian'ny tena hoe indépendance, satria zay manko hoe tena hoe mila mahaleo tena, zay le hoe CENI, commission électorale nationale indépendante. Raha ohatra tena de avitsika mandépendant azy dia misy ny olona efa zandra-raha am'izany fifidianana zany, de ny administrateur civil zay efa nanao an'izany raharaha izany, ao koa ny raharaham-pitsarana, ao ny avocat, ao ny mpanao gazety, samy manana raha tsy diso ny ho lavitra izy ireo, ho lavitry ny avocat, ny ho lavitry ny mpitsara, ny ho lavitry ny mpanao gazety, ny ho lavitry ny administrateur civil. Maninona moa satria ireo ihany ny olona hiasa ao, maninona raha avela ny ordre tsirairay avy zany no mifidy an'izay olona ho alefa amin'io CENI io, am'izay tsy manana zavatra nabaiko na torohevitra arahana any amin'ny tompon'andraikitra hafa izy. Ary am'izay fotoana zay tena mipetraka tsara mihitsiny ny mahaleo tena azy eo anatrehany ohatra ny fahefana mpanantanteraka, ny fahefana mpanao lalàna, ny fahefana ino ty mpampiasa lalàna. Zay ngambany izy fa tsy hoe akory atao hoe ny présidence manendry anankiroa, Sénat manendry anankiroa, ny tsy mety zany amiko raha ho anahy manokana, fa aleo ny olona voakasika sy efa zandra-raha hatram'izay no mifidy an'izay olona ho alefany eo ary afaka milatsaka manao propagande ohatran'ny anona rehetrarehetra de zay no izy. Maro de maro mantsy ny teny hoe raha vao ny CENI amboary hatramin'izao aloha tsika zany raha isy ihany ny fifidianana izay natolotry ny teo anivon'ny CENI
Amin'ny 6 novambra zay mbola tsy haino teny aloha avy any amin'ny governemanta. Raha zay sosikevitra nomenao zay Andriamatoa, jeneraly Razakarimanina Ferdinand, mety mbola ho azo eritreretina ve zay ao anatin'izay fotoana ahafahantsika hoe raha raikitra amin'izay 6 novambra zay ihany ny fifidianana. Raha ny marina de tsy tratra intsony izany, tsy ao anatin'ny enim-bolana 5 volana alohan'ny anaovana fifidianana no anivana ny rafitra zay efa misy. Zavatra mahafinaritra fotsiny de zao, efa vonona ny FFKM na ino isika, fa ny FFKM de andefa mpanara-maso ny fifidianana ho fifidianana marina manerana ny Madagasikara. Efa nilaza koa ny président Ravalomanana miaraka amin'ny antoko TIM sy miaraka amin'ny RMDM, ao koa ry antoko politika hafa zay milaza fa anara-maso ary hitsikera sy ilaza ny zava-marina ary indrindraindrindra hanohitra ny mety zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna, ohatra ny alabato, ohatra ny doublon sy ny namany rehetraretra, ary tsisy mieritreritra fa avela efa io moa ny eo am'izao fotoana zao, fa ny fanaraha-maso zay efa nitapahany ireo olona, ao koa ny sefafi nare sy ny ino ty Safidy. Ny safidy a zay milaza koa fanara-maso, zany hoe maro de maro zany, ary hatrany ambanivohitra no voaraka maso a amin'ny fifidianana io. Mety ho marina zany, mety azo ekena ho marina io fifidianana io. Zavatra farany tokony ho arahana angamba sy tokony tenenina de ny fitondrana valim-pifidianana avy ao am'le trano fandratsam-bato a parapatonga any amin'ny CRMV, satria ao anelanelan'io a ny fanovandrareo ny valim-pifidianana. Azo atao koa satria mety efa mahazo vola ihany koa ny CENI anaovana le fifidianana, isaky ny bureau de vote mena ohatra portable ny président bureau de vote, mena portable dia raha vao vita nisy fandrasam-bato de terena ny président ny bureau de vote, andefa n'ilay résultat makany amin'ny ministèran'ny intérieur, makany am'ireo atoko politika zay nandatsaka candidat, am'izay tsisy miova sy any amin'ny déléguén'ireo candidat eo ao anatin'ny fifidianana. Efa hita zany hoe inona ny zavatra nivoaka to, tsy azo ovana intsony ny zavatra iny satria efa lasany amin'ny tompony andraikitra tsirairay avy a, na amin'ny atoko na amin'ny ministère de l'intérieur, raha hanovan'iny izy eo amin'le bureau de vote parapatonga amin'ny CRMV a, de efa tsy hitovy am'le zavatra efa nataovany tatitra, zany zavatra ataontsika officieux fa hitan'ny vahoaka rehetrarehetra ao amin'le boîte amin'le trano-pifidianana. Isan'ny ataoko hoe vahaolana aingana zay hoentinao zay, fa ny zavatra olana mipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa, ny fisinina fampiasam-bola. Zay ihany koa ny isan'ny tokony hoe vahaolana tokony hitadiavana zavatra angamba ny Andriamatoa Jeneraly Razakarimanana Ferdinand, inona no mety ho endrika hoe ahafahantsika mandresana zay fampiasam-bola zay, ankoatran'izay hoe fiparitahan'ny andromaso avy amin'ireo firaisamonim-pirenena sy ny vovonana sy ny ohatran'izay. Le lalam-panorenana mihitsy anie no mila ovana tanteraka, satria le lalam-panorenana am'izao fotoana zao de ohatran'ny lalam-panorenana natao an'olona anankiray fa tsy natao anasoavana firenena. Ary zay manerana koa manko de ny lalam-panorenana zay nisy hatram'izay dia tsy manome tanteraka an'izay tompony ny fahefana. Raha mamaky lalam-panorenana tsika de voalohany indrindra kony asoroko ny préambule sy ny namany, de tonga de miditra amin'ny président république, de rehefa avy eo ny faharoa de ny fahefana mpanao lalàna, ny fahatelo ny fahefam-pitsarana, de ary amin'ny faraparany ary vao misy ny resaka fokon'olona raha misy de misy 2-3 lignes, fa izy zany tena tompon'ny fahefana e. Ny vahoaka anie ny tompon'ny fahefana e, ny vahoaka no mampindrana n'io fahefana io ho an'izay olona novidiany, hanatanteraka ny zavatra tadiaviny
anatanteraka reo mbo eritreretiny eo amin'ny fiainany ary raha ohatra ka misy olona nomeny an'izay nampiramina an'izay fahefana zay ka tsy mahatanteraka ny zavatra mokinendriny a dia rariny sihitsiny ary tena tsy maintsy mihetsika ny vahoaka naisoroana an'izay fahefana nampiramina izay ho anay federalista satria za federalista ny lalam-panorenanay de manomboka voalohany indrindra amin'ny fokotany satria any ny ampisehoana indrindra voalohany indrindra za atao demokrasia any ny fanomezana ndraikitra ny vahoaka tompony fahefana aperaka am'izany fokotany zany lalàna ny fahefana anankitelo ny fahefana mpanao lalàna ny fahefana mpanatanteraka ary ny fahafampitsarana mazava ho azy izy daholo ireo ny fahefana mpanao lalàna de ny vahoaka mameraka ny dina fahefana mpanatanteraka ny prezidan fokotany ary ny fahefana mpitsarana de olon-kendry anankidimy anankifito arakarak'izay voafidin'ny vahoaka manatanteraka mampiasa n'lay dina mba ilamina ny firenena fa raha ohatra mipetraka zany ake milamina ny firenena izany de miakatra amin'ny ambaratonga mpahefana tsiraray avy ao amin'ny commune de misy ny mpanao lalàna misy ny fahefampitsarana ary misy ny fahefana mpanatanteraka miakatra any amin'ny farita any amin'ny état fédéré na état fédéré misy ny gouverneur misy ny fahefana mpanao lalàna misy ny fahefampitsarana hatrany amin'ny président ndrivoli tsy miova izay fa mena miasiny fotsiny le vahoaka zay tena tompony fahefana de ny zavatra avolohany ratao mivaoka sy mivaoka tsara de ny resaka fokon'olona eo zany no manomboka ny fifidianana any amin'ny fokon'olona no manomboka ny fifidianana président fokotany miakatra be ny tanàna de makany amin'ny solon-tenam-bahoaka zay vao makany amin'ny président république eo amin'io eo zany misy lalàna zay kadikady tsy maintsy atao hoe ohatra hoe tsika asina lalàna ohatra hoe zay olona manana député ihany no afaka milatsaka ho fidina ho président république fierana koa ny lalàna ny vola ho ampiasain'lay candidat ohatra raha ohatra dimapolo amby zato ny député ohatra ho azany a ataontsika hoe 200 millions par député 30 milliards zany ka raha ohatra 30 milliards zany ho fierana 30 milliards ny vola laniny le candidat au président république exemple oazy fa io chiffre azovany io zany fa misy maximum zany io zavatra io ka ianao zao raha milatsaka ianao candidat député dimapolo no nandatsaka anao de mahazo 200 ampin'ny fanjakana ianao 200 millions ampitomboina 50 député de mahazo amy 10 milliards ianao zany fanampian'ny fanjakana am'izay eo zany satria arakarak'izay zavatra de raha amenonao ny 30 milliards 20 milliards sisy zany ny vola tadiavinao feno 30 milliards fa tsy maintsy arahana maso na inona daolo nampiasanao an'le vola tsy maintsy isan'andro isan'andro anao mandefa ny comptenao hoe mividy t-shirt ianao hoan'ny mpanonanao fa tsy t-shirt ho zarainy tsy mizara vary ianao tsy maintsy koa tsy zany zavatra zany ary zay koa tsy azo atao koa mizara vary zany tsy mety zany fa le manjary mividy le olona ianao raha vohatra raha vao mizara an'zay zavatra mizara t-shirt ianao de fa mividy olona fa ny t-shirt ho an'ny olona manona anao ihany no mahazo manao t-shirt fa tsy hoe zaraina amin'ny olona akory zavatra zay fa hitan'Andriamatora Zakaromanana ny mahakasika ny famerana ny volan'ny fampelezan-kevitra iny lalàna ny mametra an'izay ho fierana le nanome exemple fotsy anga hoe 30 milliards mety ho vahaolana ve zany ny famerana an'izay ahafahana mametraka tsara tena vahaolana mihitsy zay zavatra zay izy am'izay manko ny tsy misy an'ity ohatra raisika fotsiny zao ohatra hoe izara t-shirt nao 200 000 t-shirt fa 50 000 tsy efa mahatratra 10 milliards zay de nefa ny misy le anankiraika mety tsy anina an'izay fa ohatra hoe izy olona manana député maromaro izy azonao de le olona mety voavidiny le t-shirt ange le olona satria mahantra ane le gasy mahantra tena mahantra satria zara iza misy an'iny t-shirt kely anankiray iny
na anankiroa iny mbo ahafahany entina mandeha isan'andro na miova isan-kerinandro iny zavatra iny zay le zavatra fampiasana ny malagasy sy ny fahantrany zay ho tombontsoan'lay kandida no tsy azo ekena izany. Androsika ihany isika Andriamatoa Jeneraly Razakaromanana makasika an'ilay raharaha nafana Apollo 21 moa zany mazava ho azy isany voasaringotra anao ihany koa fa afaka moa zany mahadidio no ny fisalasalany ianao sy ramatoa iray inona no azo lazainao ho an'ny mpiaino androany makasika an'io Apollo 21 io. Efa lava be manko ny resaka mikasika an'izay ary efa imbetsaka amresahana kanefa tsy maninona fa mbola azoka averina ihany azavana azy raha ny raharaha mikasika ny Apollo 21 iny zao monsieur Philippe François eny mbola mahagaga ihany koa satria tamin'ny namoahana ny mahafrantsay ny président ny république no nanasorana azy teny tsy afana lefa tany frantsa magaga manino ny monsieur Paul Rafanoira na zay frantsay koa no tsy nalefa niaraka tamin'ny monsieur Philippe François hitanao zany zavatra rehetra mitranga am'izany fotoana zany i Philippe François frantsay nalefa nody nitafika frantsay saika anao maty teto Madagasikara ny filohan'ny république mizaka ny zom-pirenena frantsay manahirana le izy nefa azo dinihina ihany koa fa maninona moa no nitafika frantsay no navela nanangatahana anao matsy tao Mahamasina azadiny mihitsiny fa raha miheno ny vaovao isika dia misy firenena anankidimy na enina eo zay lazainy anan-dafy ary voalazany ao amin'ny any États-Unis mihitsiny fa misy ny milisy Wagner ao Mali ao Somalia tafiditra ao itsika Madagasikara ny milisy Wagner io nefa ny fantatritsika tsara mihitsy ny fomba fiasany fa raha ohatra izy miaro ny tompony nandraikitra ambony dia ny valika sasarany dia ny fanomezana azy ny arena rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity raisitsika fotsiny any Centrafrika na any Mali ny mine de diamant anazy alainy ny pétrole izy tsy maka vola fa izay rehetrarehetra arena akibon'ny tanin'le firenena de alainy Wagner daholo itsika eto misy zany Wagner zany eto araky ny filazany ka le natongavan'le tafika frantsay saika hampanaovana matso teo Mahamasina de ohatrany napetratra hoe ohatrany tsara ihany satria mampiseho izany fa la Frantsa vonona niaro atsika raha ohatra ka tsy hoe vorona niaro atsika hanampy atsika amin'ny fidina amin'io Wagner io azadiny fa efa mipetraka tsara eto amin'ny Madagasikara ny Wagner ohatra ny société zay misy eto andrareo de ohatra ny Chrome Mining Joint Venture ny Chrome-Mada ny Vickers ny misy anakefatra dimy zany no société ny zareo Wagner eto Madagasikara zay maka an'ireo harem-pirenen'ireo ka tsy maintsy ampifandanjana ny hery zay angambany raha nafinahitra raha ohatra de filiale le tafika frantsay fa mampiseho zany hoe mbola afaka manampy ny tafika malagasy izy am'izay zavatra zay zay zany no resahako amin'iny satria inona moa no tena nahatonga an'le Apollo 21 io tsy miroro io aneny nahatonga an'le Apollo 21 io tsy miroro pétrole io zay ny saika ho alainy ny Wagner ny nanaovanay ino ty fanadihadiana zary fantatray zay nandefasana taratasy tany amin'ny
filohan'ny repoblika hoe ampiasao io tsy miroro io indrindrindrindra ho an'ny zavatra anankiroa de ny herinaratra ary ny fanaovana arabe satria ny zavatra avoaka ao tsy miroro ohatra ny huile lourde zay mety avadika gazoil sisa dia mahasoa ny malagasy mijiry fotsiny raha nijiry fotsiny resahako raha mampiasa ny io produit ao amin'ny tsy miroro io a de miena hatrany amin'ny apahatelo ny vidin'ny jiro eto Madagasikara ary efa anaovana ese io zavatra io fa mety tsara mihitsiny ho an'ny gropy ohatra le ao Amandro Seza na ny an'ny Mazakasy sy ny sisa faharoa ny olona any Maintirano ane ka mampiasa an'io goudron avao tsy miroro io ary na olona avy eto Antananarivo aza de misy olona manafatra an'io goudron io anaovany tokotany miasa tsara mihitsy zany io ary mahavita tsara ka raha ohatra zany hoe ampiasainy eto Madagasikara io zavatra avao tsy miroro io tsy miena be da be mividiny ny arabe tsy vitan'izay fa raha ohatra ka ny produit tsy miroro no omena ny amin'ny fitaterana satria azo ampiasaina ny produit tsy miroro amin'ny fitaterana milaza aminao fa miena atsasabidiny ny fitaterana ny entana zay ty ilain'ny vahoaka andrenivohitra indrindrindrindra moa izany ary efa mena am'izay ny ditanao fa mitombo ny fahefa-mividin'ny malagasy mitombo ny vola azony tatsasy sisa ary afaka mandray antsaratsara eo amin'ny fampano zay natokany ny zavatra iny kanefa monsieur Paul Rafanoirana moa zay fantatsika fa frantsay ihany io frantsay manana reny ray gasy izy manana reny gasy izy fa de frantsay satria zay nationalitény ary mbo nieritreritra izy hoe mba amerina kely ny zay mbo ananany noho ny zay ray aman-dreniny malagasy zay a hanampy any Madagasikara nieritreritra izy fa hoe misy mafia manery ny filoham-pirenena eto amin'ity raharaha ity zay no nahatonga azy saika hihetsy ary madame Romy moa raha tsy diso aho zay niresaka tamin'ny telefona de nilaza mazava fa de ho nommé premier ministre monsieur Paul Rafanoirana teo zany nanaovana tetikady amandrihana ny Paul Rafanoirana zay nahitana vola 1 milliard d'ariary tany an-tranony rehefa aveo moa tany amin'ny tribunal dia enfin lasa 900 millions moa zany izy rehefa aveo le 900 millions tsy tonga akory tao amin'ny tribunal nantoko azy moa hoe anakaiza moa lay preuve à charge le 900 millions d'ariary no tsy tonga tao amin'ny tribunal fa de tao nalain'ny tompony le izy a rehefa ohatra ka voasambotra an'le matoa Paul Rafanoirana zay ny mikasy an'iny tribunal iny Apollo 21 fa tsisy mihitsiny eritreritra hanokam-panjakana fa fanasoavana firenena ny tena tao fa nisy fikitikitina tombontsoan'olona ray na roa no nahatonga an'iny raharaha iny moa zao monsieur Philippe François de naverina nody any frantsa ary tsy fantatra mbola lazaina hoe transfert nanaovana azy za mieritreritra mihitsy fa tsy maintsy mbola hodininy fitsarana frantsay iny raharaha iny ary ho hitan'ny frantsay fa tsy saratra mitombona satria ny olona zay ny heverina fa ho ampiasa atao fitaovana ahafahana manatanteraka lay teti-dratsy hoe hamono ny président république nanonga-panjakana reo général sy miaramila de afaka madiodio daholo izay moa tsy afaka madiodio fa afaka noho ny fisalasalana rehefa ohatra ka le olona zay tokony ny heverina ho ampiasaina anaovana an'lay coup d'état afaka madiodio kikiza moa zany sisa nanao an'le coup d'état olona i Paul Rafanoirana tsy manana miaramila Paul Rafanoirana tsy manana vola Paul Rafanoirana tsisy fitaovana ka hanao coup d'état amin'inona moa izy am'zany zavatra zany sady tena hoe tena mora atao tokoa le fanaovana coup d'état
raha mandrinika ianao Andriamatoa Prigozine zay anao coup d'état tany Rosia, jereo tsara fa misy sara firy netiny tany miaramila 25 000 hommes a 5,4 miaramila saky hoentiny tany, miaraka amin'ny tanky firy, miaraka amin'ny véhicule blindé firy, miaraka amin'ny canon firy. Le Apollo 21 to basy anakiraika basim-borona anakiraika tany amin'ny Monsieur Paul Rafanoirana no hoe anaovana oh sao de mba mahamenatra raha ohatra ka basim-borona anakiraika fohy kely iny a bala tratsa roapolo angamba tao amin'ny tao zay ve de ahafahana manao coup d'état mba ohatrany mahamenatra ho an'ny mpiaron'ny président république raha zay basim-borona zay ny ahafahana manao coup d'état. Lavalava ny fotoanantsika izay Andriamatoa Jeneraly, Razakary Marina Ferdinand fa amarana isika io. Fahitanao ny fizotra ny lalana ny firenena amin'izao fotoana izao, manahoana, inona no mety hitranga raha pitso sy ny rafaka pitso? Raha mandeha amin'ny fahamarinana sy araky ny zara tadiavin'ny vahoaka ny fifidianana dia araba-soa araba-tsara satria izay moa ny zara taky ny mpanao politika maro de maro hoe alefaso ny fifidianana, aingana de aingana, tapao avoay ny daty ny fifidianana fa atao fifidianana mangarahara, atao fifidianana ekeny ny vahoaka malagasy, tsy misy halatra, tsy misy zavatra hafa dia milamina ny firenena. Raha ohatra misy mieritreritra ny anaovana zay safidiny vahoaka zay noho ny tetika zay efa mety natao tany aloha tany, angamba za mieritreritra fa tsy anaiky tsony ny vahoaka ary matoa averiko indray mandeha indray ny FFKM vonona ny anara-maso an'ilay fifidianana satria ny FFKM de mikarakara mihitsy tsisy inony zany hoe kotan'zato amin'ny firenena, kanefa raha ohatra ka misy tetika hamadihana ny safidin'ny vahoaka dia tsy anaiky kosa angamba ny vahoaka fa ampy azy ny zatra nitranga sy nijaliany nandritra zay taona maromaro izay fa aleo mihitsiny a ny safidin'ny vahoaka no tanterahana. Ohatran'ny mampanahy, ohatran'ny mampatahotra ihany anefa ny zava-misy amin'ny filazana zavatra tsy mitombina etsy sy aroa ary indrindra ny fampiasan-kery eo amindreo fivoriana zay ataony ny antoko politika sasatsasany, indrindra moa zavatra narahako zao ohatran'ny tany Antsirabe, vahoaka anie nanaraka amin'ny président Ravalomanana de le vahoaka zay sa ve manahirana mijery an'ilay vahoaka marobe zay tonga amina ampony natrika an'izany fihaonana amin'ny président Ravalomanana, atahorana ve le vahoaka maro de maro ka tsy maintsy aparitaka fa inona moa ny anaran'le hery reo tsy hoe force de l'ordre herin'ny fandriampahalemana moa sa tandron'ny filaminana zay, mpitandron'ny filaminana ka rehefa mpitandron'ny filaminana avy aleo ny olona hivory de ataovy zay laminany mbola miteny foana aho hoe dinio ny tantara 1991 nisy fietsena teto Antananarivo nataony Miervel teo amin'ny 13 mai Andriamatoa Razanamasinina premier ministre conseiller tany a rehefa andeha hanao rehefa teo amin'ny 13 mai moa zany ny Miervel de rehefa aveo de manao mitety mandeha amin'ny arabe, rehefa andeha amin'ny arabe izy mivory aloha miaraka aminay teny Mahazoarivo hoe aiza avy ny lalana anareo de ny polisy no manokatra ny lalana ahafahany zareo manao ny fihetsiketseny milamina tsara, zany ny asany amin'ny hoe mpitandron'ny filaminana ataovy milamina ny fihetsiketseny satria zony tsiraray avy, zo ny mpanao politika manangona vahoaka, zo ny mpanao politika manao congrès,
zo ny mpanao politika maneho hevitra ka avy loatra no ny heviny fa aza tonga de sakanana asa tsaiko lalàna avaiza no milaza hoe raha tonga amin'ny tomobila ianao de tsy mahazo mivoaka ny tomobila raha tsy tonga ary amin'ny vavahady zay idiranao ngamba tsy satria aiza le liberté de circuler aiza ny liberté d'expression sy ny sia maro de maro zay mampalelo satria raha ny filazan'le mpitandro ny filamina hoe baiko ny anay ny tanterahanay iza le manome baiko ary mbola ho faty raha manaraka ho iza le nanome baiko fa ohatran'izany zao baiko entina amin'ny fo fa tsy baiko mifanaraka am'izay ao anatin'ny saina satria aleoa ilamina saina ho ampiasaina mba hiadanan'ny vahoaka fa aza de mampiasa fo loatra fa manjary tsy de mangotraka rehefa aveo vao sahirana eo. Akasitrahako indrindra anao jeneraly Razakarimanina Ferdinand nanaiky hitondra izay hevitra rehetrarehetra zay teo ahafahana ihany koa mitondra fanazavana ho amin'ny mpijery any tokantrano any inoko fa nisy fanentanana ihany teo fa omeko 2 minitra ianao ahafahana mamitina sy mitondra fanentanana ho amin'ny mpijery antsika any tokantrano any raha toka misy izay. Ngamba ampy zay zavatra voalaza tsika mianak'izay lava de lava ihany le izy manantena fotsiny fa ngamba azava amin'ny mpanaraka ny fandaharana ny sasatsasany amin'ny zavatra tokony ho fantany ary raha ohatra moa mbola tsy ampy afaka mbola mihaontsika anazava azy bebe koa fa dia misaotra ny MBS misaotra n'izay mpanaraka ny fandaharana ary any amintsika vahoaka no mitodika ny raharaha am'izao fotoana zao satria ho avy ny fifidianana eo no fotoana ahafahanareo maneho ny safidinareo zay heverinareo fa ahasoa sy ahatsaranareo koa dia mbola averina eto ihany averina hoe andana misoratra anarana mbola misy ny fotoana ary mieritrereta tsara am'izay olona hofidiana sy hitondran'ny firenena zay angamba no azoko tenenina fa de misaotra betsaka tompoko. Akasitrahana indrindra ianao zay ihany koa ny antony fandaharana ahafahana mitondra maneho hevitra sy manazava ho an'ny olom-pirenena ahafahany tena olom-pirenena tokoa hoy ny fanehoan-kevitra maro samihafa ny PDS ny faritany Merina sady jeneraly misotro ronono Razakarimanina Ferdinand vahintsika tamin'ity anio ity akasitrahana feno izy afaka nitondra fanehoan-kevitra sy fanazavana zany hoe toro lalana ihany koa ahafahantsika maharaka tsara ny toe-draharaha misy eto Madagasikara izay akasitrahana ihany koa ny teknisana atao ambadika atao nampita ny sary sy ny feo nahafahantsika ny fampitafa teto izao indray manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray miaraka amin'ny vahiny hafa ihany koa veloma tompoko lahy makasitraka tompoko vavy.